ahoana ny atao mba handresena. Mino aho fa antsika rehetra dia mba samy te handresy daholo amin'ny fiainana. Te ho mpandresy daholo tsika. Misy teboka sy tenin'Andriamanitra vitsivitsy reto ifampizarantsika mba ahafahantsika mandresy inona avy ary zany. Aiza miala ary izay indray no ifampizarantsika ao anatin'ity vidéo ity ao aorianan'ny générique. Miarabantsika rehetra tompoko izay mpanaraka amin'ny vidéo tonga soa matsara ao anatin'ity vidéo vaovao ity indray isika ifampizarantsika ahoana ny tonga antsika handresy. Voalohany, matoky an'Andriamanitra. Akino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Salamo 7:30. Miasa mafy. Raha tianao ny handresy dia mila miasa mafy ianao. Manao ezaka manokana. Ohatrin'ny atleta anankiray zao raha te handresy izy dia tsy maintsy manao fanomanana izy. Misy ny fiomanana izay atao miaraka amin'ny ekipa rehetra, fa misy kosa ny fiomanana izay atao rery. Mety mifoha maraina be. Misy asa manokana atao zany. Zay raha te handresy. Fahatelo, tsy efa nandidy anao va aho ko mahereza sy matanjaka aza matahotra na mivadi-po fa mombanao Jehova Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Josoa voalohany 1:7 ary ny fahaefatra manana faharetana. Raha te handresy isika eo amin'ny fiainana dia zava-dehibe ny fananana faharetana eo amin'ny fiainana. Ary ny fahadimy, mitadiava vahaolana. Mitadiava vahaolana, aiza mitady excuse hoe ka tsy vitako io, za tsy mahay an'izao, fa vitanao io. Mino aho fa ho mpandresy isika ary ho ny ten'Andriamanitra manoatra no mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Izany hoe amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tsika dia tsy mpandresy fotsiny fa manoatra no mpandresy. Aiza miala amin'Andriamanitra mandrakizay. Misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany dia raha nafinaritra anao vidéo dia aiza misalasala, milike, micommente, mipartager maximum any amin'izay groupe misy anao. Dia misaotra anao hatrany manaraka hatrany ny page. Mankasitraka tompoko ny fidélité anao dia manome fotoana antsika amin'ny herinan'ito izao indray. Veloma tompoko.